Gospel Mix. Worship and praise music. With a broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy rakikirana mpanakanto iray, ireo fiderana migadana maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazana tsara eto an-toerana sy avy amin'ny ivelany. Spécial jeune. Fandaharana faranao eto amin'ny onjam-peon'ny Le Messager Radio Évangélique isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora tolakandro. Ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany. Dia mbola faly manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy any atokantrano ho an'ny tenako indray amin'izao fandaharana Gospel Mix vaovao izao indray fiadanan'ny tompo ny fahasoavany avy amin'Andriamanitra raintsika ny tobaka ho amin'ny tsiraray avy hatrany manoloana an'izao fandaharana mahafinaritra izao indray izany fandaharana faraiky amby efapolontsika ankehitriny izany arana sako anao manokana meteza ianao mba anaraka ny fandaharantsika mahafinaritra vaovao hatramin'ny farany indray amin'izao ora sy fotoana izao. Andeha alohantsika ary metraka ny fiarahana indray eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto tongotra indray izay miantso ny anaranao. Ny anaranao Andriamanitra no ivon'izao fandaharan'izao ary ny anaranao no mendrika hoderahina mandrakizay. Ankehitriny Andriamanitra manatitra, fanatitra eo anatrehanao izay dia ny tenanay, ny fonay, ny sainay, ny aminay ray manontolo Andriamanitra eo anatrehanao. Raha izay Andriamanitra androany raha hiatrika izao fandaharan'izao indray. Ary ingany Andriamanitra mba hisy vokany izay impakta ary indrindra Andriamanitra hisy fitsamoana ara-panahy vaovao indray mba ho raisiny tsiraray avy amin'izao sekondra manoloana ity fandaharana vaovao ity indray. Tononon'Andriamanitra fa ny tsiraray avy dia samy manana ny anjarany avy aminao androany. Eny fa na dia ao anatin'ny tononkira sy ny hira sy ny fampisarana maro isan-karazany aza. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha io. Amen. Ny tompoka fandaharana mahafinaritra vaovao indray ho iaho taminao teo izany maromaro ny zavatra efa niainantsika hatramin'izay efa fandaharana fahaenina amby 90 tsika izao raha hatramin'ny fandaharana hatramin'ny lasa moa izany ny tanysaina amintsika tsiraray avy tao anatin'izay maro dia maro ny fiarahantsika teto nisy ny zavatra maro ny nouveauté, ny album mix, ny fampisarana maro isan-karazany, ny vahiny sy ny thème maro isan-karazany tato anatin'ity fandaharana ity isaorana ny tombony zavatra rehetrarehetra tao anatiny izay rehetrarehetra izay izany dia tombontsika indray ny fiarahana fa raha mitina anao ny tamin'ny herina ny taka izao moa tao anatin'izay Fabiola Darlene niaraka tamintsika tao anatin'izay hira tany ambadimbadika izay hoe mangetahetanao ny fanahiko tao anatin'izay teo ihany koa ny hira izay niarahantsika tamin'ny ity tanora vao misonitra ity Anjeliny Haiko niaraka tamintsika satroka izay ihany koa ny hira faharoa tao anatin'ny nouveauté mix izay narahantsika tamin'ny heriny ny otaka izao hatrany. Satriky tompo raha vao mifono dia hiantsony anana na koe raha vao mitraka ny
izay ny tamin'iny a efa narahantsika hatramin'ny faty moa zay hira zay tamin'ny herinan'io tahaka izao fa hiditra amin'ny fandaharana sy ny laharan-kira vaovao indray isika izay nivoaka sy mba nampiseho ny tombo atsika indray ka mpahirezana ny fanahintsika ny atokantrano andray amin'ity an'io izany de tonga de ho arahantsika avy hatrany ara zay nouveauté mix atsika androany izay indray manana mpanakanto roa trano moa isika tahaka mahazatra ety am-pandohana moa izany de tonga de ho arahantsika izay de avy eo tsika miresadresaka indray hoe izy indray ary no mpanakantotsika androany tato anatin'ny nouveauté mix de la semaine atsika androany. Nouveauté mix. Funikelo mbola zazy fiandranomaso tsy nahy ny teny ny taraina ny antsoantso tsy nalala tsy nafantatra tonga teo enao Jesosy na ny fagagana ny tantanaina me masoandro ny fahazavana ipusaka nampisokatra atolotro ny momba sy ny androko rehetrare anjakao mandraky izay tsisy fery ampioay ny fitiavanao resila anarakana safidiku no finu fetae fatuna pijuru wandese feru out sinenina aquela via di lalana filani nufu filani masu fatanura anakana amutika subate wilai pamunja na vutai nusasanu vuadir taminira ubanduva atuludu ni mobile sinanduku rechare antakau mandakizai sisife apiwani fitiavanau esilasa anarakana sabidiku no finu fetae fatuna piduru wandese fenu wau tisinelina atuluju ni mama
Rawavianote Sudiwamisania Niwampakarina Deusambatra Rautungyana Tisudiwamisania Iruvafidina Manandalnitra Fanai kumeku afu kudaur Fanati tavelu nankasi trano Bau medikia nyulapana Na iti antani kata Nyandanitra Benisita punau Ireritu puno atau Utunganeni fantakana mandakizai Kau mandakizai Deirizom zeso mandapia vinau Bau tu disu Eu amilanau Kayara ituet Isau sianau Madakizai Eu akakinau Oh itini fuku nisai Kumanutu Ifanai kumeku afu Ufanati tavelu nakasi tanau Bau medikia ulapanau Na eti altani katanya undanita Berisita punau ireri tupunatau Utunganeni fantakanau Madakizai Tesusu Kau madakizai Oh now
eny tompoka izay ny amin'ireny hira anankiroa izao ireny izay niarantsika tamin'ireo gropona mpanakanto ara-pilazantsara anankiroa mahafinaritra teo ireny izany izay nanarantsika hira somary hoe mitory fanolora-tena ao an'Andriamanitra moa izay hira anankiroa izay tsy izay fa mpanakanto ihany koa efa narantsika moa zany nisy fotoana vao aingana vao ray volana lasa zay mpanakanto any ambadimbadika an'izay no namoaka ny hirany manokana tao anatin'izay nisy ny koa clip vidéo tao anatin'izay tsy izay fa Mikael Randriambololona izany izay mpanakanto misehatra ny mozika ara-pilazantsara manana ny maha izy azy sady somary efa mivelatra kokoa moa zany ao amin'ny lafiny matianina izy amin'izao fotoan'izao ao anatin'izay fitorinana ankira ara-pilazantsara izay ataon'izay hanaradia ny titran'izay hira izay mivoaka vao tsy ela izay ihany koa atao anatin'izay anjakao mandrakizay tsisy fery ampioainy fitiavanao tsy ho avelabelariko aminao ntsony ngambany hoe iza Mikael Randriambololona satria efa narantsika ihany hoa nisy fotoana tao anatin'ny fandarana nouveau demix ihany koa izay mpanakanto izay modiny titran'ilay hira izay vao navoaka ny tsy ela akory izay tindray anaradia izany izay hira navoaka ny fahaefatra ao anatin'ny clip vidéo izay ny hirany moa efa manantanina sy manangasanga eo amin'ny enina maherika eo ny hirany Mikael Randriambololona itya izany raha nisy clip izay dia ilay clip mitondra lohateny hoe tsy mendrika reharehako modia anaradia faran'ity hira iray ity ao anatin'izay ao anatin'ny gadona somary hoe variété moa ny afantarantsika ny Mikael Randriambololona ao anatin'ny izany raha niafatra ny moa tao anatin'ny fampisaran'izay nataony izay efa natsitoko ihany nisy fotoana hoe tiako izy izy mba hakasika fon'olona maro ny vokatra avoakako ao anatin'izay raha ty hira manokana ty dia tena hoe mahakasika ary izay rehetra hira mivoaka moa izay mivokary Mikael Randriambololona dia somary manetsika ny fanatrehan'Andriamanitra lasa misy lesona ny tanora azy tsoahana ao anatin'izay satria ny tononkirany manao hoe atolotra ozy izy momba ahy sy ny androko rehetrarehetra ndeny hoe rahantsika izay any ambadimbadika an'izay anjakao mandrakizay tsisy fery ampioainy fitiavanao esilasa anarakanao sabinikono finofetae fatolampidoro koandese zany anaran'Andriamanitra aby zany rehetrarehetra zany rehefa manana andrekinana ianao rehefa manana soa ianao tsy miovaova soa ntsony fa hoe Andriamanitra dia Andriamanitra vatolampy izy fijoroana izy fandresena izy dia Andriamanitra manohana antsika amin'ny andro sarotra izy ninina zavatra atrehanao amin'izao fotoan'izao mety handalo examen ngambany ianao ry tanora malala amin'ny latsinainy ho avy izao amin'ny herinandro manaraka iny dia hoy izay hoe tahin Jesosy tompo manokana ianao satria Jesosy Kristy dia vatolampy izy ihany ny afaka hijoroana raha ianao kristianina ka tsy mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra mijoro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia sarotsarotra ihany no andraisanao sy iainanao ny examen izay atrehanao satria le vatolampy ao anatinao tsy ao anatinao fa za te ampirisika ny tanora rehetrarehetra hoe hiatrika baccalauréat ianao hiatrika examen ianao tsy mety baccalauréat ihany tsy mety zavatra examen ihany ohatra fa ampisehatra maro isan-karazany rehefa Jesosy Kristy ny vatolampy hijoroanao dia tsy atahotra ianao ary tsy angorohoro ianao fa mandeha miadana ianao nefa miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra ao anatin'izay hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny obolana 7:24 ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaka ozy izy atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako amen atolory ihany fonao ozy izy atolory ihany fonao raha mbola tsy ao amin'i Jesosy Kristy ny fonao fa mety amin'ny zavatra hafa tsy tena hoe ohatra fotsiny hoe ny fonao ve zao amin'ny ohatra fotsiny meko anao hoe amin'ilay olo-tianao ohatra tsy ratsy zany ary tsy ratsy mandrakizay zany ho an'ny tanora fa hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe atolory ihany fonao
Jesosy Kristy dia miandro ny fotsika tsiraray avy ary ninninona vesatry ny fonao anatiny ao tsy ao an' Jesosy Kristy zany fa rehefa manolotra ny fonao anazy ianao dia izy no anadio anazy. Courage fotsiny tsika manatrika fiainany, courage fotsiny manatrika zavatra maro isan-karazany fa Jesosy Kristy no mitondra ny zavatra rehetra rehefa petraka ao amin'ny enta mavesatra ao izany. Hoy fotsiny izay tiam-pamaranana an'izay iry izay hoe manara-dia an' Jesosy Kristy no mety indrindra ny fiainana, manara-dia an' Jesosy Kristy ry tanora malala amin'izao fahatanoranao izao no mety indrindra ny fiainantsika ankehitriny. Andeha hiainantsika ny tononkira tononkira fotsiny dia efa mahafeno zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny izay ary miandry indray no isika ny hira manaraka ny Mikael Randriambololona ao anatin'izay mikasany hamoaka ny alboma moa izy amin'ny taona ho avy iny raha sitrapony tompo ao anatin'izay. Mbola hozarana amintsika hatrany moa zany ao anatin'ny pejiny Gospel Mix official izay tononkira rehetrarehetra nouveauté mix eto anatin'ny ity fandarana Gospel Mix androany ity izany. Mbola manana hira iray ihany koa tsika tao anatin'izay nouveauté mix androany izay tsy iza indray ity mpanakanto faharoantsika ity fa i Rijarakoto sy i Jaovola moa zany atao mitarika Jospend mihitsiny moa zany no nanao an'izay hira izay ho fampiarapeo tamin'ny Rijarakoto androany izay. Raha ho avy ozy izy ianao Jesosy dia ho anisy ianao mba ho ampiakarina dia ho sambatra ao. Izay ny tononkira voaloha tao anatin'izay mahakasika ny fihavian'i Jesosy Kristy tompo tia efa kaiky tokoa Jesosy Kristy ary raha nafinaritra tamin'ity taona 2024 ity ngamba tsy nohon'ny Covid-19 fa mino afa hoe efa mipetraka tao am-pontsira iray sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay mahakasika ny fihavian'i Jesosy Kristy izay. Jesosy Kristy dia efa manambara ao amin'ny tenin'izy hoe ho avy tompo-pangalatra ozy izy tao anatin'izay ary raha maheno an'izany miverimberina ianao dia andro zao ora farany zao sekondra farany zao ivonimbononantsika hiatrehantsika ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Ina moa no tia natongavana ao anatin'izay vonona ve ianao, vonona ve ny fanahintsika, ina ny hiandrasantsika an'izany dia izao fotsiny hoe omeo an' Jesosy Kristy ny fonao araka ilay hira voalohany teo ampifandraisiko. Omeo an' Jesosy Kristy ny fonao. Hoy ny refrain tao anatin'ity hira ity hoe ity ny foko ny saiko manontolo ozy izy ny fanahiko omeko anao. Izany hoe fanoloran-tenanao amin'izao andro faran'izao ny tediavin'i Jesosy Kristy. Fa raha ho avy tokoa moa Jesosy Kristy ka tsy mahita antsika, tsy mahita anah mitoetra eo anatrehany isika dia mba inona ny vokany? Ho ratsy ny fiavarantsika. Fa andeha hanolotra ny fiainantsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy isika amin'ny androm-piainantsika rehetrarehetra. Hoy ny bokin'ny Romanina toko 12:1 izay tenin'Andriamanitra efa farihantsika matetika ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ho fanimpom-panahy mety hataonareo izany. Amen. Ny tenan'Andriamanitra hoe koa mangataka aminareo ary rahalahy ozy izy miangavy eto Andriamanitra, mangavy eto Andriamanitra nefa kosa manome soa malalaka antsika izy ao anatin'izany mba hatolotra reo ozy izy ny tenanareo ho fanatitra velona. Androany safidiana ny fiainana mba ho velona ianao, safidiana ny fiarahana miaraka amin'Andriamanitra mba ho voafonjy ianao, mba ho anisan'ilay ho ampiakarina ianao araka ity hira ity hoe mba tsy ho taraiky ianao raha tonga Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an-lanitra indray androany. Ny namorona an'ity hira ity moa dia Itsilavina Roberto izany tao anatin'ny izay rehetrarehetra izay. Mbola nisy ihany koa moa ny hira izay nouveauté ihany koa tao anatin'izay fitirinan'ny Jospend ihany ity hirany Mamikelin Jesosy fitirinan'ny Jospend ity izany misaora an'Andriamanitra angamba rahantsika hatramin'ny farany satria mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ity hira iray ity. Ataontsika anisan'ny nouveauté manaraka ihany koa moa zany nouveauté fatelo tsy manina mbola manana fotoana kelyntsika ao anatiny izay izany Mamikelin Jesosy fitirinana Jospend indray no rahantsika.
toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao e meny zany an'ilay tokany marina mba tsisy ovetsy rehetra mino azy fanana fiainana mandraka izay tian'andriamanitra aloha tena tia ianao marina Sauran'andriamanitra ianao fa izy miteny hary sao rehetra izao fa izy mahery sauran'andriamanitra ianao tao izay hidahidra asan-drato ny tananao walay aby indrindra sauran'andriamanitra ianao fa tsy tiany ovety tsy tiany ovety sauran'andriamanitra ianao fa izy mahery zany misy Fisaoran'Andriamanitra araka izany hira izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa fisaorana an'Andriamanitra toepo tena ankasitrahan'Andriamanitra io ary lalana hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tokoa ny lalan'ny fisaorana izany hoy ny bokin'ny Salamo ao amin'ny 3 toko 3:2 tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiany rehetrarehetra. Teto izy ny teny hoe aza misy adinoana ny fitahiany rehetrarehetra, tsy ny hoe ny fitahiana raha ihany fa ny fitahiana rehetrarehetra. Izay rehetrarehetra rehefa notahian'i Jehovah dia mila misaotra azy isika. Ianao hoe androany afaka miatrika examen baccalauréat ohatra ho an'ny tanora izay maka an'izany, isaoran'Andriamanitra izany fa fitahiana maro be izany. Maro ny mpianatra tsy tonga hatramin'ny farany, tsy tonga hatramin'ny niveau terminal izy. Maro ihany koa raha tsy afaka niditra sekoly mihitsy ny ao anatin'izay fa isaoran'Andriamanitra afaka miatrika ny examen baccalauréat isika amin'izao fotoan'izao. Afaka ve ianao miaina tahaka ny rehetrarehetra mba afaka misakafo ara-dalàna any atsimo izao efa mba miverimberana. Maro ny fanampiana isaoran'Andriamanitra ny amin'ny kere any atsimo fa izany ilaina isaorana an'Andriamanitra hoe mba afaka tsika manana ny sahaza isan'andro araka ilay vavaka nampianaran'ny tompo dia isaoro ny zavatra rehetrarehetra. Fitahian'Andriamanitra rehetrarehetra raha tononona tena tsy hoe tsy ampiny cahier sans page fa isan'andro tsika dia manana toepo misaotra an'Andriamanitra. Izay ny amin'ity hira ity izay mahafinaritra ihany koa, anisan'ny nouveauté ihany koa moa netiko taminao tao anatin'izay fampiaraham-peo anankiroa izay teo moa hira Jarakoto niaraka tamin'ny Joss Band, teo ihany koa Mamikelin'i Jesosy niaraka tamin'ny Joss Band ihany koa tao anatin'izay hira mahafinaritra izay. Raha misy ny olona tena tian'Andriamanitra indrindra dia ianao izay manokila tsofina an'ity fandeharana gospel mix ity androany izany ao anatin'izay. Ndeha anaraka indray aratsika ny album mix izay mbola rahantsika hatrany ao anatin'ny album ny Tanora Masina Itaosy izany misaotranao volume 9 izany ao anatin'ity hira ity. Ao milaraka hira 10 zao tsika tsisy fanameloana izay indray no hirantsika manaraka atao anatin'ity hira album mix ity. Album Mix. Fa
isanandro tsy hoandevony rota mitsony tsisy fanameloa na hoanisaya ao aminy Kristy faiza avenao avokoa zay andesana vianao miaina lalamava vianao miaina lalamava tsisy fanameloa na hoanisaya ao aminy Kristy faiza avenao avokoa zay andesana vianao miaina lalamava vianao miaina lalamava Gospel Mix. Izay ny amin'iny laharakira fafolo zay niarahantsika tao anatin'ny album ny tanora masina itaosya izany tsisy fanameloana izay ny titran'ity itia izany ao amin'izay Kristy Jesosy tokoa dia tsisy manameloka zany tsisy apanganao zany araka ny bokin'ny Romanina toko 7:30 manazava an'izany ary miteny an'izany tsara ny bokin'ny Romanina ao anatin'izay hoe iza ozy izy no iapanga tika le iapanga amin'ny tika teny hafa dia hoe hanameloka iza no hanameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra ozy izy no manamarina azy dia gny vakiko aminao ny version français an'ity boky ny Romanina ity izay tenin'Andriamanitra tena milaza tsara mandika tsara an'izany hoe tsisy ozy izy manameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra Romains 8:33 izay no vakitsika ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy ny teny frantsay hoe qui accusera encore les élus de Dieu dia mitapa manaraka izy dia miteny hoe Dieu lui-même les déclare juste ozy izy Dieu lui-même les déclare juste Andriamanitra izy tenany mihitsy ozy izy no manambara fa marina izy rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao rehefa hitany hoe juste ianao marina ianao tsisy afaka nameloka anao ary na eo amin'ny tapon'ny ady goavana azy ianao eo amin'ny fahafambaraka lalina ary ianao rehefa eo Jesosy Kristy manamarina anao tapona ny vavan'ny mpanameloka anao anatin'izay marina tokoa dia marina zany ary maro ny fitsoroana vavolombelona ao anatin'izany afaka renezintsika sy efa niainantsika ihany koa ary any tokantrano any ao anatin'izay fa tsisy hanameloka anao eo no tononkira tao anatin'ity hoe tsisy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy fa izao avelao avokoa izay atsoinao fa ianao miaina lalam-baovao anatin'izay tiany Jesosy Kristy zany dia hoe isika miaina lalam-baovao lalana mahitsy lalana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra manamarina antsika eny an-dalana eny ao anatiny izay ny amin'ity album mixa ity indray zany laharakira faraiky 12 farany no arahantsika moa zany anakatonatsika ity album ny tanora masina itaosy tao anatin'ny 2 volana mahery kely ity zay nanarahantsika anazy mbola adala izay nira farany izay ho arahantsika amin'ny heriny anio tahaka izao indray ao anatin'ny album mix anderantsika hiditra amin'ny tapany farany sy manaraka indray ny fandarana gospel mix amin'izao ankehitriny izao Gospel Mix. entoboka tapany farany manaraka ny fandaharana gospel mix indray zany tamin'ny hery motsika nanaraka ny fiderana takariva mpiderana zay nirahantsika tamin'ny bebe chaine izany niderantsika sy nankalazana ny ankofatsika n'Andriamanitra tao amin'ny alalan'ny fisaorana izay raha tadidinao tao anatin'ny fiderana sy ny rafankofana zay nataon'ny bebe chaine tapany faharoa indray no arahantsika ankehitriny raiso amin'ny fonao dia
mibeba ianao aloha voalohany indrindra, dia Andriamanitra manamarina anao amin'ny alalan'ny fiankofana izay ataonao amin'ny alalan'ity mpanakanto mahafinaritra ity. Afaka miombona feo, afaka miombi-panahy amin'ny bebe chaîne koa isika any an-tokantrano any ankehitriny amin'ny alalan'ity tapany faharoa ity indray. Ndeha ro arahantsika avy hatrany ara izay fiderana izay. Tiako ny fonao sy ny fanahinao tena hifantoka amin'izao fotoana izao. Miaraka sasanao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Amen.
Tsika kilavy fotsiny mandeha amin'izao fotoana izao dia ny tokantrano misy ianao any. Tika ianao hiteny hoe tika ianao Jesosy io. Tiako ny fanatrianao Jesosy io. Fahasambarana ho ahy Jesosy miaina amin'ny fanatrianao. Alleluia. Sandrada, amen. Ho aminao ny fidirako, amen. Misandrada ianao le Jehova, alleluia. Misandrada, rabasha kereria. Ianao, ianao, ianao.
miaraka miombotsaina miombom-panahy amin'izany mpanakanto izany isika manolotra ny tenantsika ho masina eo anatrehan'Andriamanitra ary manindrahindra ihany koa ny fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'izany hiram-bavaka mahafinaritra izany sady amarana amin'ny fotoana ihany koa isika atao anatin'ity fandaran'ny gospel mix androany tia izany te hirarisoa te hampahery namantsika rahalarana bavya azokia ray aman-dreny ao anatin'izay fanalana ny fanadinana ara-panjakana fahatelo izay dia ny baccalauréat zany amin'ity herinandro ity izany tainy Jesosy manokana ianao ho izay hoe ny fahamasinan'Andriamanitra ny hirotsaka aminao dia ianao hiatrika an'izany examen zany mba ahita vokany, ahita fahatsarana, ahita voninahitra amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao anatin'izay vao miditra ny toerana fanadinana ianao fanalana fanadinana dia ny fahamasinan'Andriamanitra no ameno anao, fahamasinan'Andriamanitra no anenika anao ary ny fahamasinan'Andriamanitra no ametraka ny zavatra rehetrarehetra aminao moa izany amin'izay rehetrarehetra mety anindreny fanahy masina anao anatin'izay courage fotsiny dia tsy teny hoe bonne chance fa efa vitanao io ary hainao mety be io izay ataonao manomboka amin'io herinandro io tainy Jesosy tompoka dia hivavaka isika marana n'izao fotoana izao sy hivavaka ihany koa an'ireo namantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao izay teto tokoa Andriamanitra ny herinao ny fahamasinanao ary indrindra ny programanao indray Andriamanitra mitsirairay avy ianao nanindry ny fotoana tahaka izao Andriamanitra mba ahafahanay miorina kokoa amin'ny teninao, miorina kokoa Andriamanitra amin'izay lazainao isan'andro ny Andriamanitra izay dia mandre zavatra foana na zavatra ratsy io na zavatra tsara io fa raha maro ny olona mamafy Andriamanitra dia mba ho raisinay Andriamanitra ho amin'ny fifaliana zany ho an'izay rehetrarehetra mamafy ratsy kosa Andriamanitra amin'ny fiainanay dia tapahanay ary tsy hanan-kery aminay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fiainanay androan'izay Andriamanitra manakana ny fiainanay am-pelatananao ary manolotra ny fiainanay mba ho fanatitra velona masin'Andriamanitra ankasitrahanao ihany koa Andriamanitra mba ho fanimpom-panahy Andriamanitra mety ataonay amin'izao akatoko ny fiverenanao eny amin'ny rahalanitra izao tombo malalo manakana ny tsiraray avy izay eo am-pelatanany fahasoavanao ary nizaniza Andriamanitra efa mba mitombo tsikelikely ny herin'ny ara-panahy tombo ho hafanahinao mihoatra izy ireo mandra-piavinao eny amin'ny rahalanitra ro tehirizinao mandrakizay mba tsy hiverin-dalana mandrakizay ho an'izay rehetra mangatsika Andriamanitra mba hiafana ihany koa amin'ny ara-panahy amin'ny fiainana andavanandro tombo malalo matsiaro izay Andriamanitra ireo havanay namanay zoky zandry ray aman-dreny Andriamanitra rahalarana bavy hiatrika ny examen amin'ity herinandro ity tombo malalo ianao no nafihery azy ianao no ampitafy voninahitra azy ianao Andriamanitra no ampitafy fahatsarana ho amin'ny examen izay ho ataony Andriamanitra ary nin'Andriamanitra zavatra tsy hainy ianao ilay Andriamanitra fahalalana ameno mibanga ho amin'ny examen izay atrehany izy ireo Andriamanitra tononay Andriamanitra fa tsy maintsy tafity izy ireo tsy maintsy afaka izy ireo ary tsy maintsy anehoanao ny voninahitra ao satria zanakao aoka Andriamanitra ho marina ny teninao hoe anavaka ny manompo sy ny tsy manompo ireo zanakao ireo Andriamanitra tahinao voninahitra manokana ampandresenao manokana ary indrindra ho avanao manokana tsy ho amin'ny fianarana ihany fa ho amin'ny ho avy no amin'ny fiainana andavanandro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana sy ny tanterana mivavaka misaotra raha io amen. Entoboka dia ny fahamasinan'Andriamanitra ny anenika sy ombanao isan'andro indray mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra izay tompoko ny namarina ny fotoanantsika androany indray tato anatin'ny fandarana gospel mix isaorana ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herinay an'io tahaka izao indray ny fandarantsika manaraka raha sitrapony tompo izany ao anatin'ny fandarana vaovao manaraka indray tiam-pamaranana moa mbola misy ny cover moa izany cover mix izay arahantsika mamarana izao fandarana izao indray izany mbola pepechaine ihany no ataon'ity mpanakanto sy ranabavy anankiray ity nantsany anarany izay nanao ny cover ny pepechaine nandresy anao hatrany izany izay afantarana ny pepechaine manokana moa izany
veloma tompoka mirary ny fiatanany tompo sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy hatrany. Fanentinao ny fantrese niarosinana piano sakazakopana voatray fahasoavanao no iainako iderako anao lehibe indrindra iano nianaranao no iondre mampangino ny tahotra fanentinao ny fantrese Nežinau mamenu tempo Itu bakati sucisan Faswavanau no yang na kuidera kunau Alleluia Fananjesianau Fananjesianau Gospel Mix. Worship and praise music. With a broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy raha-kikirana mpanakanto iray, ireo fiderana amin'ny maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto an-toerana sy avy amin'ny ivelany.
spécial jeune. Fandarana faranao eto amin'ny onjam-peon'ny le messager radio évangélique isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora tolakandro. Ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany.